voaly mainty nosoratany rato andreny aina novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana miaraka tamin'ny aina Saoly nandray feo Ranaivo Charles Joshua nandrindra ny lafiny teknika ny Zakarandry tompona andraikitra sy mpanatotosy tapaporoana alaka misy valitsona 3:24 tonga nangataka ho vady tato an-trano niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ny Toto nofaranana tamin'ny lanonana makotrokotroka io fangataham-bady io na izany aza nefa dia mbola tsy niraitra izay satria ho atao afa-kerinandro ny soratra sy ny mariazinay mariazy misarom-boary satria mbola madio tanteraka Toto ny voaloham-pitiavako ary nanaja ny fahadiovako hatrany izy tovolahy endry sy manam-panara itozo tsy mba roa ny lehilahy matim-bavy rony fantatro tsara ny fitondran-tena nananany ary malala tsara ny fitondran-tena nananako ihany koa izy fampatoky sy ny fanajatra izay ary tena mifankatia fatratra any ka na fotoana vitsimoja aza ny tsy ahitako any Toto dia tena tsaroko banga tanteraka amin'ny fiainako toa maloko avokoa izay jeren'ny masoko misopatra nefa amin'ny fiainana ny alaka misy fahavalo ny volana Jona natao ny fangataham-bady ary ny sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana Jona ny tapaka fa ho atao ny soratra sy ny mariazy efa tapitra voasarako avokoa ny fanasana rehetra mandrosoa zay ihany akiry malalako Toto fa misy inona atao tonga amin'ny andro hariva tsy misy inona ka avy nanatitra fanasana tany ampiasana efa tapitra voazara daholo ny fanasana rehetra taty amiko mitovy sika raha izany izy efa tapitra voazara daholo koa fanasana rehetra taty amiko tsara kosa zany dia miandry izay gatona amin'ny fotoana izany sisa ery akiry malalako miandry izay gatona amin'ny fotoantsika sisa avak'efatrandro sisa dia gadona ilay andro malaza satria talata fahatelo ambin'ny folo ny volana Jona ny androandroany ndraizany avaliako ry Tojo ohatra nitako eto sady mipozika any ambony alitara na za koa aza nge mba toanao ihany ila tsy hoandriko ny gadonan'ny andro manatantara eo amin'ny fiainantsika zany itsaroroako izany malalako izany fa tadidinao very sahala ny ora sy ny fotoana ny eonantsika voalohany tadidiko tsara ka tany amorontsiraka iny ary volana Jona tahaka izao koa ny eonantsika voalohany somary avilavitra tamin'izay no nahatazana anao milalao eny amin'ny onjan-dranomasina eny dia nanantinay ianao dia mipetraka sy nampiresaka teo anilako noho ny avy eo masitsika amin'izany ho fanompy dia efa ampina lalako fa nanampitiavana sahady ianao dia niara-ny anoka ny fodin'ny masoandro teo tsika ary tsy nalala ny andro maizina akory dia rehefa isaraka indray dia fihinao mafy ary dia roanao avy hatrano ny molotro kefoka tsy natiany sady mielatra be mipanjina anao dia narahako teny malefaka moramora nanao hoe tiako ianao ry sahala toy ihany dia navaly anao tsakambamba koa nanao hoe Toto babinao koa mifoko sahala iny kiravako hidina ny atsirabera-pitso maraina fa anao inany ianao ka misiraka tsy maintsy ataoko angehany zava-dehibe satria miankina amin'izay daholo ny komandin'ny orinasa fa nga kosa tsisy olona koatra anao efa congé ve ianao ry Toto dia mbola mitahiraka ihany
Zahala ka notalehan'ny orinasa mihitsy angeny ny angavy ahy dia tsy afa-manoatra e. Dia roviana ary izany ianao miverina ka? Aha, za matahotra moa ianao fa ny zoma maraina ihany aho dia efa tafaverina eto e. Zahala, tsy misy olan'izany fa efa milamina daholo ny zavatra rehetra. Tsy hitako izay tokony mbola ampitanondrika anao ohatr' izao. Eny ary, miandry ianao aho izany. Fa maninona ary todiny tsy azo antso mihitsy e. Zoma maraina hozy izy aho miverina. Izao anefa ty efa miritolakandro mbola tsy miantso ihany. Antsoina koa tsy azo antso. Sao mba misy mahazo azy ary ihany e. Za kosa ohatran'ny malahelo azy mafy ka. Zahala, Neny, fa misy ina ary neny a? niantso a telefona teo aneny reny nitojo fa tratran'ny loza mpiarako ty any Ambomandroso nitojo e. Maninona tsara ery neny? Zany e, accident any alohany Ambomandroso any ho atojo. Maratra mafy any amin'ny hopitaly hono izy. Lanitro, neny a? Dia maty ve vadiko e? Fandriva tsy maheno tsara e. Efa tsabony any amin'ny hopitaly hono izy raha ny filazany reny tamiko. Maratra mafy hono ny lohany fa tsy misy atahorana. Hopitaly aiza ry neny a? Sao dia mila mahita ny tojo ry neny a. Mila mahita ambadiko faran'izay aingana. Miomany ianao dia hoany ary sika e. Andafa sao ihany netiko e. Tsy manampitalisy rona akanjo tsony aho. Zahala, mitonia aloha e. Tsy avy tany inona nge izao fikoropahana izao e. Mila tony foana ninona zava-misy eo amin'ny fiainany. Tsy mba vahaolana fikoropahana anaka. Tsy aminao tokoa mantsy ny toerana ry neny a. Anka moramora aminao ery miteny hoe tonia aloha. Ka hikoropaka ary dia anao inona e. Lasa dala. Sa amony tena satria tsy mahazaka fikorotana tsaina. Tsy misy resam-pely amin'izany ry neny a. Mila mahita ambadiko faran'izay aingana dia ampy izay. Rehefa tsy handeha koa ianao fa mbola hitsoritsory eo dia velomiko fiara fa efa ty hatanako ty lakile. Reny shorta kely sy t-shirt reny zany no entindriany. Fa ampiridina ve fahitanao ahy e? Akanjo neny reto anaovako reto e. Andraso ary fa kakanjo mafana ho anaovandry vetivety ahy e. Tonga dia andraso ao anaty fiarany aho fa ho avy. Zay rery fiainanao. Misopatra amin'ny fiainana ry neny a. Zahala, mahaiza mionona fisaina anjary e. Izay ny taridalana hitan'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainantsika. Tsy rariny ry neny a. Tsy rariny e. Misopatra amin'ny fahafatesana. Misopatra loatra raha fahafatesana sady miangatra. Fa ahoana ry neny a? Zahala, mba jereo ny reninao e. Aiza naleoko raha sanatria maninona eo ianao. Okizay izany zanako izany. Mahaiza mionona fa mbola eto neny. Andray rery tojo malala koa. Elozanao tokoa ve ary tojo a? Tojo a! Amin'ny sabotsy angely ny fanarahana anaovana ny voantsika ny ambony alitary e. Arareo angenao raha mitozo izao e. Efatry ny alina tontolo ianao no mitomany fotorana isak'izay mihetsika. Mba okizay mo Zahala. Honoina ny saina. Lalam-piainana tsy maintsy hodiavintsika olombelona ange fahafatesana e. Fa nahoana e. Inona rehetra raha tsy vitako teto ambonin'ity tany ity e. Finona loatra ny eloka vitako ny dia izao no anjara masoandro tandrify amin'ny fiainako e. Tsy manana ankoatra ny tojo ny ary neny e. Inona tsony ny amiko e. Aza miteny an'izany rehefa mahalala an'izay mahasoa ny fiainantsika tsirairay Andriamanitra. Andeha hivavaka sy hisaotra sika. Tsy mila fisinjan'Andriamanitra izany ary neny a. Raha Andriamanitra ny fahatsarana izy a, dia maninona ny vadiko ny esorina tamiko tao anatin'indray mpimaso monja. Aza miteny an'izany e. Manana fomba fiasa tsy takatra antsika olombelona Andriamanitra. Ary tsy mampitondra izay mavesatra tsy ho zakantsika koa izy. Efa izao very neny ny fahoriako dia mbola mefaninao ihany a. Tsy misy dikany amiko tsony ny fiainana ary neny a.
maty manaraka nytojo koa izao mety amiko. Sahala fa tsy misy dikanao mihitsy izany fisiko sa tianao hientika indray koa ny areti-poko. Tsy zakako ange mahita andry tahaka izao e. Atanjao saina Sahala, mitraka fa tsy misy azontsika atao ankoatra izany anaka. Iny tanatarivana tongavany tao amiko iny izany fotoana nanaovany veloma farany. Mafy e! Tena mafy e! Mangidy loatra amin'ny fahafatesany e! Finy ty fitafiana anaovanao ty ry Sahala? So mba efa versaina ary ianao ty? Versaina ahoana ary nena? Robe mariage nge ty anaovako ty e? Ka robe mariage atao inona ty amin'ny fahoriana e? Andehandevina nge sika e? Ao tsara velondry izany e? Ao tsara ka? Tsy atalaraka ny fiheveranao azy velively. Ka inona ary ny antony anaovandrian'iny robe iny e? Amin'izay mbola siana voaly koa ty izy. Amin'io ny robe miloko fotsy, ny voaly anefa miloko mainty. Misy antony saoriny eny Adinao ka fa androany iny ny andro saika anaovana ny mariazinay e. Nefa izy androany ny andeha ho asitrika. Io ndray ianao ry Sahala. Efa miteny aho fa mila mahay mandami-tsaina ho andry. Ekeko fa mafy zao mahazo andry izao saingy. Na izany aza, mila mboarina ny saina e. Mbolo lava nge ny andro iainandry e. Voevotra amby 20 taona monja indry izao. Avelao ahy soana ambadiko ry neny mariko misoana n'ity voaly mainty ty. Nanaovako koa robe mariage satria tiako tanterahana mialohan'ny aminosana azy ny foadinay. Sahala, so mba tsy mety izany anaka. Ka na mety na tsy mety efa izay efa napahan-kevitra e. Efa resaka tamin'ny pasteur koa ary nanaiky izy fanamasina amin'ny fanambadianay. O Sahala, so mba manao tao foana izany. Tsy mitovy tsony ange nareo fa efa nisarahan'ny fahafatesany. Tsy mety izany Sahala. Fa impiry averiko aminao ary. Na mety ho na tsy mety efa izay efa napahan-kevitra. Tsy azo nizaniza sakanana amin'ny samy mihitsy aho. Tiako loatra tojo ary tiako hatrany am-pasana izy. Eny ary. Inona moa no azoko atao rehefa tsy azo tenenina ndry? Dia ahoana hoy ny fianakaviany tojoka? Efa nanaiky ray aman-dreniny e. Tsy sarotana ry zareo. Mangoraka daholo ange ny olon-drehetra ary neny. Ianao ihany no manome tsiny asy milaza atala amin'izao fahoriako izao eo. Sapako tsara ny fahorianao ry Sahala. Ary iainako tanteraka. Saingy miezaka ny mampiona sy manamboatra ny sainao mba tsy ahitantsika loza hafa indray. Itojo anefa maty. Efa vitiny azy. Sika velona sisa no makivaky an'ity fiainana feno fisedrany ty. Tokana ny teniko ry neny ny vatany tojo ny matototro ny tany fa avy tiava mitoetra atao poko mandrakizay. Tsy maty finoana ao amin'ny tantaram-piainako ofisina ry neny ho tiavako mandrapatapitry ny fofinaiko izy ary izay no anaovako voady aminy. Ho atao mariazy amin'ny olona efa maty izany ndry raha ny fahazoko azy. Olona efa maty no anaovana voady. Mazava ho azy e. Mbola verika any fa androany ngeo sabotsy fa 17 volany. Tokony hanamasinana amin'ny mariazinay. Tsy maintsy tanteraka io ry neny efa na tsy mitovy tsony aza amin'ny maty sy ny velona dia tsy maintsy tanteraka io. Tsy hitako tsony izay ambara aminao ry Sahala. Ataovy izay tanao fa mety. Avelako ianao fa miantso pasteur e. Andeha eny amin'ny aloha. Eny azy e. Tena tsy azoko atao iny tsony Sahala. Tompo, ampio amin'ny zanako iny fa very-hevitra tanteraka. Atahorako lasa dalana amony tena mantsy izy raha izao no mitohy. Lanitro, inona re nataoko e?
tena simby ty amin'ny 7 zao amin'ny 10 nefa ny fotoana ohatrariko ampiasana androso aloha nakana fiara so mba misy afaka mamonjy ahy iny kosa ny fanisany janona ka misy olana ka ny fiaranao ro madama kely tena misy olana izy ty tsy haiko fa tsy mety velona efa ao atsasakatiny ahy zao ny janona teto ay ka inona ary ny azoko anampiananao tsy mahay resaka mekanika nga ianao sa mba azonao jerena aloha ny favoazany so zavatra azo ambariny ety aniko mekanisien mihitsy aka asainge somary elaela ny ikitiako anio so mantsy dia manana ho fotoana vonjeny ianao ka ho taraka eto misy fotoana vonjeko mihitsy amin'ny 10 saingy simba moa fiaraka inona ary no azoko atao eo afaka miantsona any ampiasana fa tsy maninona eny ary andraso raha maka fitaovana vetivety aza matahotra ianao fa ezahako atao vetivety ihany aza mikorobaka fa ianao azy ty sahiranako mba asindra ny samaritana tsara fanandry izy sahala raha tsy izany angamba dia niahaka teto zay ihany dia tonga ka soa ihany fa tsy misaraka amiko reto fitaovany reto ianao zany nanatra mekanika atao mihitsy mba hafa kely koa ny fanontanianao tsy maintsy mianatra nge vao mahay amatoana ny mihitsy any nianatra an'ity zay zavatra kely ihany no mila nkitihana tato amin'ny fiaranao azonao andramana veloma amin'izay ve andray avitra ihany azaniko hotratraka ihany amin'ny fotoana vonjeko tena misaotra indrindra raha misy andraso fa misy vola kely omeko anao ato soako zao re tsy dia nisy nanahirana ange ny fiaranao tsy nisy na nympiasinao ny soloana aza ka amin'ny fotoananao kosa angela ny janonana teto resy ty rehefa tsy maninona mba maroko ny fisaorako anao iny zany rehefa misisika ary ianao dia tsy maninona fa ho raisiko ity fa erika aloha ny fiantsoa fa ny mahafantatra ny erika sahala kosa ny fiantsoa ay madamo sahala mademoiselle ka ay ve ary mba afaka mahazo ny lahara ny findainao ve laharana finday ve ny tadiavinao eny raha tsy mampisy olana aminao tsy voatery ame akory ianao tsy maninona ka azoko menanao ny laharako nanao koa aza ilaiko satria mekanisien mahay ka mety misy ilako anao tampoka ay ndraso tia re manao anina eny salama tsara dry to miramirana ary tony andray zany hafaliako mahita ny endrika o miramirana ary sahaly mba mezaka ny mampifaly tena ary ny eny eza ve dia ho maloka foana ny andro fianako rehetra teny izay mihitsy akia izay no efa niriko hatramin'ny ela nataoko tombavaka mihitsy ny mba ampisava ny alahelondry raha mba fantatrao mantsy ary ny eny tsy haiko izay mahazo ana raha tsampitiavana sady na maninona fa toa ny savatampoka izany tandrifondrahoana nanarona amin'ny fiainako vao nahita ny erika sa mba efa olona sadala amin'ny antsony ento koa zay olona tsy fantatra akory ny erika ary tovariana be miresaka amiko nga ny eny efa ny sakafo enao efa voninao manko ny sakafo ariva afaka misakafo sika raha tsy misy zavatra ataonao tsony tsy misy ka analandreto akanjo akoditro reto dia ho any amin'ny trano fitiovana vetivety eny ary mandram-pivelondry avy any dia voalamiko daholo ny zavatra rehetra eny ary ny eny way tena erika ty miantso ty efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy antso ahy iny aleloha tsy atao amin'ny eny resahako aminy allo
Allô? Sahala ve zao? izy indrindra ka misy ilanao anga? Anka mba mahatsiaro dia miantso e. Tsy nisy olana intsony ve ny fiaranao? Nilamina tsara? Tsy nisy olana intsony ka lamina tsara. Tena mahay ilay sehilahy fa misaotra indrindra. Tsy misy tokony hisaoranao ny amin'izany e. Fa hoana ary Sahala? Ie, mino anao a? Afaka mihoana ve tsika Rapitso? Rapitso hariva raha mety aminao e. Manasa anao mba hiaraka isakafo amiko any amin'ny restaurant raha ohatra hoe mety. Tsika atao any an-trano koa raha tianao e. Dia tsy manahirana amin'ny olona ao aminareo ve raha hoe any an-trano? Sady menatra be aka. Zange saroka enatra kely rerika e. Ka tsy misy olona koatrangy ato amiko e. Mipetra-drery aho. Zany ve? Fa nga ianao tsy mbola manambady ka? Manambady ave dia hiantso anao amin'ny ora ohatran'izao e. Mbola célibataire ary Sahala. Afaka mitondra an'izay olona tiako entina ato an-tranoko. Eny ary, tsy maninona fa afaka miaraka aminao aza aho Rapitso. Dia afiry ary ny ora mety aminao e. Ataovy amin'ny telo tolakandro e. Tonga dia commande ary izay zavatra mety aminao e. Aza mihafahafa mihitsy a. Misaotra indrindra ary e. Eny e, miala tsiny fa aty amin'ny restaurant ihany no entiko satria hafahafa be amiko raha ohatra hoe vao mihaontsika dia any an-trano no hitondrako anao. Tsy maninona ka. Mety amiko daholo inge izay hitondranao ahy rehetra e. Tsy dia mahay mahandro sakafo koa ny tena marina ka sao dia tsy ho tianao ny zavatra karakaraiko. Tovolahy ohatra izao koa ve dia tsy hay ahandro e. Izaho koa ne tsy roa ny tovovavy mihaingotraingitra roa ne. Izany ve? Olona ohatran'izany mihitsy no mba Izany a. Hono ah? Efa manana olo tiana ve ianao raha tsy mahadiso? Efa nanana olo tiana tokoa ary Erika. Saingy efa any amin'ny mandrakizay izy. Ny andro isoratana sy fanaovana mariazy ny andro nandeha fiainana azy. Andray marina. Miala tsiny akira na mivoata mandry aho. Tsy misy tsiny ka. Ary misy peratra ange ny tananao e. Hay ve, azo isorana ity ka. Nanaovako fotsiny ity mba ho marika fa ny ity azy foana na dia tsy eto tsony azy izy. Fa eny e, aleo isoriko raha manahirana anao mijery azy. Tsy maninona ka. Azonao anaovana ihany fa tsy maninona izany e. Mba gaga fotsiny aho hoe olona tsy manambady ianao nefa misy peratra mariazy ny tananao. Tena tiako angery Erika izay vadiko izay e. Izany e. Izy voaloham-pitiavako. Ay. Azoko tamin'ny daholo na tambitambo na tema. Izay nilaiko rehetra dia mena e. Tena nanaja foana koa izy mandra-patapitry ny fofonay. Maherezaka ia. Lahatra sy anjara efa voatendra eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahafatesany e. Eny e, tsy maintsy mahery e. Raha sitraka ao a dia afaka miala sasatra kely any amorontsiraka antsika amin'ny herinandro. Asa manam-potoana ve ianao? Tsy maninona ka. Mbola manana congé ao am-piasana raha tsy manahirana anao. Tsy misy olana ka. Izaho mihitsy ny mangataka anao mba hiaraka amiko. Izany miantoka ny lany rehetra. Eny ary fa raikitra izany ao. Dia ahoana? Andeha amin'izay isika? Ay, aloha izany andony vola lantsika teto dia mialitsika fa efa 5:00 koa izao. Sao bedy mantsy ianao raha mody alinako. Nenga moa maninona izany. Zarany aho izany mba miala vola ange. Izany e. Ka mety aminao izany raha mba mitsangatsangana kely amin'ny fiaratsika.
Ie, mety tsara. Manamaivana ny alahelo kokoa izany. Dahoara e. Fataiza retsy natory ny tao maraina vao miditra ny trano a. Manao ahoana eny? Tsara fa misaotra kia. Natory tany amin'ny namako a. Alina be izay dia tsy navelan'ny odsony a. Somary mivoaka kely andrenivohitra mantsy izay. Hay! Efa napetrako mbola tapatra ao sakafo maraina ndry e. Misaotra niny a. Isolo akanjo vetivety aloha a. Voanioana ve dia efa tonga tany amin'ny firaisana ranofo sahady. Mamamamy koa moa no maliny ka tsy naralan'izany sona. Tojo! Fa nga ianao tsy maty? Fisy tirisandry e. Kay, fanina. Zala, fa manindry e. Rylantro, torany ty. Tompo, inona ny ataoko e? Torana ny zanako. Zary izany toerana misy azany e. Tao mangingina be tsy misy ininona. Dia sampanana makaiza daholo ary izany reto sampanan-dala reto. Oay, misy olo ry aloha ry. Andrasana atonaka eny aloha. Azafady angery tovolahy. Makaiza avoka reto lalana reto azafady. Sampanan-dalana makany akoatra ry Sahala. Tojo! Fa nga efa maty ary tonga ty amin'ity toerana ity. Fa nga ianao matahotra ny ho faty ry Sahala. Tsy te hiaraka amin'ny Erika. Fa tesany zalalanao any Erika ary Tojo a. Mpinamana anganareo sa mpiara-miasa. Hitako daholo angery ny zavatra ataonao rehetra ireny Sahala e. Malahelo anao a saingy tsy efa manoatra. Mbola tiako foana ianao ry Sahala. Ary tsy zakako ny mahitanao eny an-tratran'olon-kafa. Tsofirano fiarahako amin'ny Erika ary Tojo a. Tsy afaka mivady aminao aho satria efa sara hafafatesana ny toerana misy antsika. Tsy manaiky an'izany ary Sahala. Vadiko ianao. Ary tadidreo ny vady nataonao tamiko. Tojo a. Tojo. Fa oaiza ianao e. Tojo. Zala, misaotra anao a tompo. Saika mivady-po maro hienjana izany. Fa naninona ary nina? Torandry e. Ary aza mbola miarina aloha fa matory makaina tsara. Mbola reraka ndry io. Sotro aloha ty rano ty. Nahita ny Tojo mivantana ny ary niny. Vao nanokatra farafarana dia izy ny hitako mipetraka teo an-tongo-pandriana. Tezitra mafy ny endriny a. Mila mandami-tsaina ho andry. Olona efa maty Tojo ka tsy hitantsika intsony mandrakizay. Tsy nanofy ny ary niny. Tojo mihitsy ny hitako tao amin'ny efitranoko teo. Okizay ry Sahala. Aza tohizany tsony izany resaka izany fa makaina tsara aloha ianao. Etsy amboariko ny ondanao. Mihina ry Sahala. Manana olana nga ianao? Lasa saina amin'ny zavatra ianako ary Erika. Manofy any Tojo foana isan-kalina. Miresaka amiko izy ary mametsiny aho amin'ny fiarahantsika. Asan-devoly izany ry Sahala. Mila mahery ny vavaka ianao fa mitady azo toerana ao am-ponao ny fiainan-devoly sy ny forongony raha izany no izy a. Efa mivavaka foana ny ary Erika e. Dia neny koa tsy manaiky mihitsy raha tsy manao fitaom-bavaka alohan'ny atory. Fiandry mantsy neny. Ka mety marefo ny finoanao no mahatonga an'izany e. Mila manana finoana matanjaka ianao mba hiadiana amin'ny asa ratsy ny devoly. Ka ny olana angery Erika dia ity e. Efa nanao foady tamin'ny Tojo aho talohan'ny nandevenana azy.
fa hoe tsy tia olo-kafa tsony mandritra ny androm-pianako ety an-tany. Zao anefa tia nahitanao ka tsy afa-manoatra. Manahoana nefa ny fisehoany aminao e? Tena miseho vandana amiko izy rerika. Tena efa indrony izay e. Zany ve? Maro zao tsy tao an-trano nefa nandeny etsena. Dia ahoana? Dia nareo olona niditra amin'ny varavarana. Henoko misy migadogado ny tongony namindra niakatra ny tohatra. Lanitro. Miveriko faneny ka tsy taitra. Avy eo dia nisy nandondona amin'ny varavarako dia niarina teo am-pandriana. Jery izay olona nandondona tao am-baravarana tao. Koa nefa niagagako fa tsy nisy olona koa reny tao e. Nikaroka erany trano avy eo hatrany an-dakozia. Tsy nahita olona, tsisy olo-kafa koatra tao an-trano. Dia ahoana izay nireninao amin'izany ka? Inona zavatra mbe efa nataonareo? Tsy misy afa-tsy vavaka narosiny e. Tena efa manomboka matahotra ny ary erika hitanao io e. Raha mazoto ianao dia andao atorany amiko aloha e. Tsy sanatria akory manararoatra amin'ny olana mianjady aminao ary sahala. Tsy manery koa anefa fa sosokevitra ny azy zany. Tsy olana amiko anefa izany e. Saingy menatra ny eny ary erika. Sady ho bediny ary fatany fa matory any aminao. Ka inona ary ny azoko anampinanao akoatran'izay e? Oka re zao fa misaotra rerika. Hitady fahaolana fa rehefa tena tsy voavahako na hoe miseho amiko foana izy dia miteny aminao eo ihany aho. Eny ary fa rehefa tena manalika anao foana izy dia misy olona izay ihany mahay mandroaka an'ireny resaka angatra sy fanaratsy ireny. Pahita io raha matoa io ary azo atokisana tsara ny fahaizana. Tena misaotra indrindra rerika. Mahatsiaro sambatra mihitsy aho manana anao. Fa inona koa ary izany fofona ranomanitra mitovaka be ato an-trano izany? Neny anefa tsy tia ranomanitra. Tena fofona ranomanitra tojo izany. Mety misy ranomanitra nitavela ary ve ato anatin'ireto entako reto e? Sady avy misavasava tato koa ato eo. Tsy misy inona ato ka. Ahoana koa ary ny fomba nampisokatra n'ity varavaran'ity? Tsy misy rivotra mitsoka akory anefa. Aleo katina fotsorana. Neny ve zao? Ne ve wa zao? Tenena mory nefa za manao sangratsotr zao Tena ohatry misy zavatra tsy mazava. Sikafako io rangafa sy alehany ihany manisa telo aho dia sikafako avy hatrany. Isa 2 3 tsy misy nanona ato. De izy ary izany ilay nandondona teo. Sanatriva reka. Tsy misy azany ka. Dia hoe manangatra ve tojo. Tena tsy mino an'izany ka. Asan-demony amin'ny antson'nisy erika tokoa ngamba fa tsisy an'izany. Tena andeha hifindrany amin'iny afa tsy atorato ka. Misina retsy. Finona mahasepitra ndry eo. Atorato aminao ary neny. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ao amin'ny efitranko ao. Finona indray sahala. Aza manao izay manahira-tsaina ianao fa fiainana efa sarotra ity ka. Tena tsy atory ireo intsony aho. Tena matahotra ny ary neny. Tsy voandre mandeha akory fa matetika amin'ny miainan'izany. Sahala. Tena mitady anjaka sy azo vahana ny hery maisana izao no izy ka. Andrasy fa iresaka ao am-piangonana dia hanaovana délivrance mihitsy ato amin'ity trano ity. Hevitra mety mihitsy izany. Tena mitsaly aho mantsy raha ohatra izao foana ny ainako ato. Ary matory amin'izay fa efa amin'ny 12 sasany ane izao e. Mbola hifoha maraina ianao. Dia aloha hirehatra mandramaraina ny jiro neny.
Fina ny olana mahazo anao ry sahala. Tena hitako memahiandreo manalina mihitsy ianao a. Erika, tena mijaly any ahy. Misy manindry foana isan-kalina. Misy manindry? Eny e, sady tsapako afahavabengy vatako ry Erika. Hafahafa hoana ry sahala. Tsapako hoe miray amiko ilay zavatra manindry ary Erika. Maninona tsara hoe miray aminao? Eno a, miray amiko. Nisy an'izany ve dia tsy niteny tamiko ianao e? Vao nilaza nge ianao hoe manofy an'ilay vadinao efa maty dia efa niteny ianao aho fa misy olona afaka mitsabo anao any e. Tsy hitako hoe inona moa ny anafiananao an'izany amiko? Ka ny everiko fa zavatra tsy isy dikany angely izy tamin'ny voalohany. Dia tsy dia sany saiko loatra. Nefa toa manomboka misy fiantraikany amin'ny haiko ry Erika. Tena mijaly tsy mahazoaina mantsy rehefa manaloka sy manindry ahy izy. Sepitra tanteraka mihitsy e. Ratsy ange izany ry sahaly e. Ary tia izy hoe miray aminao. Misy fanamanam-bady anao nge raha izany no izy e. Ka izany angeny atahorako e. Erika, sady tsy tonga fotoana intsony ange izahay e. Efa ho tapa-bolana mahery izay. Sahala, antsika nge ka mampiasa fiarovana foana isaky ny miaraka e. Dia iza izany na be vokanao raha sanatria ka mitoejazy ianao? Izay ne mamaka ny lohako eto ry Erika e. Izany no mampahiahy ohatr'izao. Sao mba sanatria nampiravo kosa azy ianao e. Dia mody mahita horesahana eo. Erika, sao mba tsy rariny kosa izany teninao izany. Tena samy nina aminao fa tsy nisy olon-kafa niaraka tamiko ankoatranao. Sao dia izao ihany dia ndao any amin'ilay olona nilazaiko anao ka izy no mahalala ny olana mahazo anao rehetra any. Afaka mitsabo anao raha sanatria ka misy fanamanam-bady na manalokaloka anao. Andao ary. Manomana vola ianao fa misy vola lohany aminy a. Mety mbola nosorona sy ny sisa koa mantsy. Tsy olana izany ka ho ataoko daholo izay tadiavina raha izay no sitranahy. Fa iza koa ny tovolahy miditra any an-trano iny? Iny angamba izany ilay namasahala lazainy tamiko. Fino tia mampitanondrika andry. Misy olana angaha? Sa tsy salama? Manana olana piazina eny a. Olana inona retsy a? Petrahinao fa ho resahako e. Indri ahy. Mitoejaza ary neny a. Mitoejaza? Fa soavana izany ry sahala. Izany ve no mampiasa sainandry? Sa nandositra indray ny? Aza tapahanao aloha ny teniko ry neny a. Tohizo ary fa miaino ahy e. Nentiny Erika tany amin'ireny mpahita ireny androany. Mizahana ny momba rehetra ary fatany tsy nisy niafina taminy. Teoko izy dia nilaza fa misy fanamanam-bady ahy. Ary tsy izy io fanahy io fa i Tojo. Avelon'ny Tojo? Eny e, ny avelon'ny Tojo manaloka sy manambady ahy. Izy koa no miseho amiko sy mampatahotra isaky ny alina ireny. Saro-piaro izy ny dikan'izany. Zahay ary le fanahiako. Dia inona ny vahaolana amin'izany ry sahala? Hiatso amin'ny pastera ve za? Oaka izao ry neny a. Avelao hidaboka mihitsy aloha za resam-pivavahana izany. Mila manao sorona raha amin'ny filazan'ilay mpahita tamiko. Ankoatra ny vola belaniko amin'ny sorona somenan'ilay mpahita mba hitsapony ihany nefa dia mila fongarina amin'ny faton'ny Tojo ary sorona ilay peratra mariazina tsofiko tamin'ny ratsan-tanany ihany. Ry sahala, aiza no avy tanany izany? Amin'ny fomba hoana no amongarandry faton'ny Tojo efa tsara levenana any am-pasana? Karaha mbola tianao nefa ny ahita dia tsy maintsy atao izay zavatra izay. Satria raha mitomba ato an-kiboko ity zazy ity ka hiteraka an'ity
dia tsy maintsy ho alainy tojo indray miaraka izay mianaka. Fa tena marina ve aloha izany zavatra lazaindry izany? Misy olona misoloky fotsiny angery sahaly. Fa tsy efa miteny aminao ve ahy? Fantany avy hatrany ny anarako, fantany ihany koa ny anaran'ny tojo, ary nitantarainy amin'ny Antsipiriany tamiko ny tantaram-pitiavana efa niainanay. Ny daty sy ny fotoana nahafatesan'ny tojo koa ary mbola fantany daholo, dia nilazainy hatramin'ny zavatra hitako sy iainako amin'ny alina. Tena mahay izy ronina, tsy mpisoloky araka ny fiheveranao azy mihitsy. Dia inona ary izany ny fanapahan-kevitra raisindry farany? Anatanteraka an'izay nilazay rehetra. Asa aloha ianao raha nampy fa raha riva ihany dia ho fongariko ny faton'ny tojo, dia ho esoriko miperatra any amin'ny tanany. Tsy maintsy vitsy izay vao afaka miroso amin'ny dingana manaraka. Tsy ho vitako izany sahala. Amin'ny fomba ahoana nanaovantsika mianaka an'izany? Tsy olana izany fa ho ataoko rehetra efa matahotra ianao e. Mbola te ho velona. Ary ahoana ho ilay tovolahy miaraka amindrika? Manampy hatrany izy ka. Miasa saina mafy amin'ny olona mianjady amiko koa izy. Resao ary izy dia mba isika telo mianaka no miaraka mamaky ny fasan'ny tojo raha alina. Tsy ho vitantsika mianaka rery mantsy izany. Eny ary fa aleo fa hiresaka aminy ahy e. Ary no heveriko fa izy ange ilay tovolahy hitako niditra an-trano teo e. Vao niditra amin'ny vavahady aho dia natazana tovolahy niditra io varavarana io. Tsy nisy olona koatra teo mazava ho azy fa ny avelon'ny tojo no hitanao niditra teo izany. Lalina izany. Iza ihany ty olon-tindry sahala. Efa miromby folo sasany alina izao. Nefa mamela. Mitahotra koa etsy an-daniny. Ka ianao nefa najanoko natory tany an-trano fa ianao tsy nety e. Marary ety ianao. Sady zakanao mihitsy manko rivotra sy antsika ty. Efa nanao akanjo mafana ihany aho fa toa tsy misy dikany koa. Fanala koa ty efa mirotsaka sahady. Kanefa vao misasaka ny alina. Fa maninona koa rerika ny totaraiky be. Sao mba tsy ho avy kosa izy e. Laha ny andro eto sika. Ho tratra ny andro maraina eto ihany. Tsy maintsy tonga izy e. Erika indray tsy mba mandainga amiko izany. Fa ahoana ary sahala? Izy mireto milahadahatra reto moa izany izao ny fasany ilevenan'ny tojo. Ry vita karo tsara be ry fasany. Ary misy olona mipetraka inge io ambony fasany izany e. Olona aiza ry sahala? Tsy misy an'izany e. Fa tsy tanemy ve io e. Zavatra mazava be taratry ny devolana io. Aza mampiororo kiry sahala. Tsy ho vity zavatra ty raha zao nataondrika. Aza tohizana tsony ary e. Efa fantatro fa izy iny. Izy? Okizay ry neny a. Efa ty tamy amin'ny fiara ty koa Erika. Tena miala tsindry izy mianaka fa somary taray kely aho. Vaky kodiarana ny fiara dia mbola nanolo an'izay aho. Tsy misy tsiny anaka. Tsy maninona Erika. Elaza inge mba misahirana e. Olo tiako ange ianao ry sahaly e. Nahoana moa tsy hisahirana aminao e. Izay manjoanao dia manjoako. Misaotra ki malala. Way, izy aloha mivery reniko e. Izay tokoa mantsy nareo mianaka voanionako. Fa ny mahafantatra madamy Vero izany. Dia izy ry neny no Erika olo tiako a. Za koa anaka torak'izay a. Eny ary e, ka tsy aloha tomboka amin'izay ny asa. Efa ao anaty fiara daholo mantsy ny fitaovana rehetra. Eny ary, aleo tokoa tomboka fa efa ao amin'ny ray maraina izao. Aleo araha moka ny fitaovana rehetra e. Atovengana ry Erika fa mivoraka be izany lohako izany a. Mitsangana daholo ny volo-koditro.
aza taitaitra ianao ry zala, tsy moramora angeny mamaky an'ity e. tena mafy ty ry izy roa ka raha mba manaraka ny teniko izao ianao ry sahala, tsy ho tahaka izao mihitsy ny manjoantsika. Tsy fotoana fifamezatsiny zao ry nina, mba mafy koa ny mahazo ahy. tena mpamosavy izany reto maty fa ho tolomo mpamosavy eto isika. aza mikoropakinareo mianaka fa tsy misy mpamosavy samy tolona antsika izany eo e. avelao anatiny io zay sahanaovako azy. tasominy tanako ry sahala, fikiry mafy aka. Tena atahorako torany tahotra eto ty neny ty ka. inonareo ve izany reto? Inona e? fa izany olona misioko izany. Ajanony aloha ry Erika, somary mefona kely ianao sa olona sendra mandalo izany. makaty ande izy izany e. tena manatona makaty amin'tika mihitsy izany reto a. jesosy io fonjeo ty mpanomponao, aza velanjaka eto ny asa ratsy ny satany. Mangina aloha ry neny a. angadony fasako. Tojo sana ry nena, tena feo any tojo. zay matoto ve izany le teny teo e. inona ny atao reto andahodika. tsisy mody izany io fa zavatra efa natomboko ty ka tsy maintsy faranany e. sy asitrana ny sahala ny tanjony eto, zavatra miantoka manainy ty ka tsy maintsy atao ninoninona zava-mitranga eto. efa kely sisy ty e. Aleo apika ianao ry Erika. ao esory reto ka roa efa vaky reto e. Eo ary. ary atao viangana fa mandeha ny ory e. efa vorolatsako izao. Efa manao haingana re sa. andrasy fanampy anareo koa aka, tsy maintsy fitaitsika aingany ty. zay eo amin'izay nareo mianaka fa andavaketo aho hitsofoako any anatiny any e. zay atonona tsara kosa io ka. izy amin'izay le torsa teo ry sahala, tsy lovo tsara e. tsy lovo tsara ijereko ny lavak'ila-tsahatsika. eo amin'ny roa metatra eo raha zao refony zao ka. omeo amin'izay le tady dinako any. Ity ary. dia mba angana reto sao misy mahita ety any a. Mangina ao any e ka. zao miandro eto ianao madame very fa sahala no ilatsaka any anatiny any. tsy maintsy sahala mantsy no manala an'le peratra eny amin'ny ratsan-tanany eny. za kosa anokatra mivata amin'ity paramininy ity. dia anganareo fa hofatiny tahotra eto aka. Vetivety izay ry neny a. mandeha any ianao milatsaka dia sokafo mivata dia midina tsy moramora rehefa voasokatra ao. oke ary a. efa mba nanao any aloha izay ry sahala, tsy nahatsapa na eny zavatra fahafatsony ve ianao taoriana andreny zavatra nataontsika ireny. Telo andro aloha izay dia natory sy ny lamina tsara foana ahy e. tsy naredia tongotra na fofona ranomanitra intsony, tsisy manindry intsony koa. dia atao ahoana reto izany io zaza ho akipindry io. raha ny filazan'ny lepitsabo aloha dia tsy maintsy ho esorina io e. tsy olombelona mantsy ny ao raha ny filazany. ohatrany hoe nofinofo izany ilay zavatra iainantsika ko. ny olana angeriny eny dia izao e. mbola mitaky vola be indray le mpitsabo vo afaka amin'ireo samy dingana manaraka.
ka mitady volona ny olona ry zahala tsy atao mahagaga zany tsy hitsabandry fotsiny amin'izao izy fa tsy maintsy misy vola vao miainga amin'ny fitsaboana tsy maintsy hivarotra fiara ary neny a laha nytanteraka mantsy nitahiriko any amin'ny banky fa anampy anao afaza matahotra misaotra Erika tena maro ny zava-bitanao tamiko tena misaotra tena sahirana izay mianaka raha tsy nisy anao anaka mbola veriko foana rehefa tsy misy tokony hisaorana rony amin'izany izay ahasitrana sahala zao nitanjona rehefa sitrany ianao dia irosan'ny fanambadiantsika raha ohatra hoe akasitrahanao zany ry sahala makasitraka tanteraka ary Erika mba henonareo ve zany fofona izany fofona inona ry neny zany fofona maimbo tsy zaka iaina zany tena ohatra ny fofopaty aza dia miteniteny foana ry neny tena misy fofona hafahafa tokoa zany ry sahala jereo aloha fa ohatra ny atao trano mihitsy ange izy zany tena misy fofona maimbo be tokoa zany fa ino zany ry neny fa samy tsy mahafantatra ange sika izao tsy zandray na nytanindry tena tsy zakako ka tsy mampitehaina atao amin'ity trano ity jereo aloha fa sao misy fatim-boalavo any natatahaka izany ka ro daholo any ambany latabatra sy any ambany seza sy any ambany fandriana rehetrarehetra any zay tena tsy zakako ka mariny mandeha andry any ivelany any fa andry mandoko sahala jereo ny zavatra natao ndrindra sa miparitakelan-trano tena mialatsiny ary madamo vero amonjy fidiana amin'izay ka mirarotsoa anareo mianaka eny ary mialatsiny rerika marary mafiaza mikiboko izany maty tsy zakako izany neny fa misy ina ry sahala fa manino ndry marary mafy akiboko mety sy dokotera ianao fa tena tsy zakako izany lantso fa ino ty raha mandrika be amin'ny fandriny ty ry sahala tena tsy haiko tsony misy zavatra manaikitra manentaina be any anaty kiboko any tena mety sy ho ahy dokotera fa ho faty eto ara zao mitoy sahala afa-jaza angendrira zao fahitako azy zao tena mety izay ngamby efa niteny tamiko mantsy le mpitsabo fa tsy maintsy ho afaka ny zaza ato akiboko ka mety ho voka ry ty tambavy sy ntrondry isan'andro ty ko ngambako andrasy fa iantso dokotera vetivety aingana ny hainao ry ne fa tena marary kay maty fa aisany saza mitomany zany ohatrika any amin'ny hevitra ilany any indri izy zany efa ny antso dokotera fa afaka tsasakadiny eo izy tonge mbola ho tsasakadiny aho veriny ena tsy mifatiko very raisiny ato mandra-patonga zany fa aiza zazatomany zany sahala za koa aza mba gagako atao trano ato ane raha iza mifahenoko azy zany tena misy de volo manjaka misy ato amin'ity trano toka sy asitrana aloha veriny zary ty fa mila ho afaka hatramin'ny aiko miaritra kely ndry fa efa kaiky izay ny dokotera ao mitsangana moramora dia andao hifindraria amin'ny hevitra ilana retsika fa ho diovika aloha ny ato dia zay ny zava-nisy teto rerika ninitsy ny antso anao zahay satria lasa misahirana be aminay mianaka ianao kanefa dia manome tsy ny anareo tanteraka amin'izany satria mihafahafa amiko nareo raha izany
na dia nandray anareo olona akaiky anareo aza marina fa mbola tsy vita ninnininy izay sahala nefa tiako loatra izy e ary mbola veriko hatrany fa izay manjoa azy dia manjoa aho koa. eny e misaotra mifatsoram-ponao anaka faly dia faly satria tena tsapako tokoa ny fitiavanao any sahala saingy efa ho lava ange ty olana mahazo anay ty ririka e. Efa andala-pitsaboantsika izao ry madame Vero ary mahatsara ny fahasalamany na hafa-jaza azy. Efa nyteny azay mihitsy ange le olona mpitsabo azy e. Rehefa miasa hozy izy ny fanafody mioko ampiasainareo dia tsy maintsy ho afaka io zaza io akibony io. Mahatsara azy tokoa saingy lasa misy fionjaza mena vava mitomany foana hiato hatraminay ririka e. Any amin'ny sasakala vao tena re io feo io. Tsy misy atoriana mandra maraina fa dia mikikika mitomany tsy akijanony e. Zany very madame Vero. Zany e. Efa nataony daholo izay azo natao rehetra fa tsy nahomby e. Mahery loatra ny asany dia mony ato amin'ity trano ity ririka. Ary misy devolo tena mahery vaika mamatotra ny sahala. Ary sahala ve mba manao ahoana e? Tsy misy atahorana ny fahasalamany? Tsy misy atahorana aloha ny aminy raha ny filazan'ny dokotera e. Saingy zara raha mifo kely misakafo izy dia miverina matory indray. Tsy haiko na ny fanafody omeny dokotera azy no mampatory na ahoana fa matory tahaka izao foana izy. Aza tairina izy fa mahatsara azy zao e. Mety reraka loatra koa izy ka lasa matory foana ohatra. Na mety izay lazainao izay hoe fanafody mampatory no omeny dokotera azy. Ka rehefa mifoha ange izy dia mitantara amiko foana hoe niresaka tamin'ny tojo ony e. Tafahoanany amin'izany toerana tsy fantatra izany noho izy roa dia miresaka ela be. Nofo izany ry madame Vero a. Tsy misy atahorana intsony raha ny mahakasika ny tojo satria efa tsy afaka ny hanambady any sahala intsony izy. Efa afaka mantsy miperatra na mpifamatotra azy roa e. Engany mba ho izay tokoa anaka. Tonga aty amin'ity toerana ity indray finona foana ary ny ataoko aty e. Aza mikoropaka ianao ry sahala. Tsy maintsy ho entiko aty amin'ity toerana ity ianao satria mila miresaka aminao tsara. Tojo mbola ianao ihany e. Tsy napoziko raha tsy fanahotra izao ianao ry tojo fa maninona ny tena mampijalianao e. Za ve no mampijaly anao sa ianao no mivady pitokisana e? Efa vady vita mahary azy amiko ange ianao ry sahala e. Ary nanome toky ianao fa tsy ity olo-kafa koatra. Fa mbola tsy ampy heritaona akory anefa nahafatesako dia efa nity olo-kafa ianao. Ianao ny tena mpamadika ry sahala. Ratsy fanahy ianao. Ka ny fomba ahoana ary no nambadiako anao e. Fa tsy ianao ihany moa no nilaza fa namaty tototry ny tany aza dia ho arery hatrany ny fonao. Nifatora ny vavanao sy ny zavatra nataonao ianao e. Tsy ho amelako hatramin'ny farany ianao raha izay ny tianao fantatra. Devoly ianao e. Tsy tojo devoly ianao fa devoly. Tsy manatoetsaina ohatr'izany mihitsy tojo. Izay fiheveranao azy tsy rarako e. Ary naninona koa moa ny fatoko ny viravirainareo? Mihevitra moa ianao fa ho ataoko vita moramora reny e. Ifampitaditsika ry sahala. Tsy misy afa-maina aminareo na iza na iza. Toeriko amin'ny anaran'i Jesosy ny asa ratsinao ry Satana. Tsy manan-kera amiko fikasandratsinao fa toeriko amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy? Pastera sy ny firongona aza miala maina ka inona ny azon'i Jesosy atao eo e. Kay ny fiantojo indray mararary daholo samy fatako izany. Ohatrany hoe avy nanao ty tongotra lavitra be andrasy mihitsy aloha isotro rano fa mangetaheta izany ka. Zahala mirena misakafo e.
miarana ho afa efa vonona reto ny sakafo. Tena efa mekely andro manalina ny heriko ronena. Mitombona loatra izany anaka. Olona marary angendry e. Efa nanao izay azo atao hitsabona andrina eny fa aza matahotra. Reza erika ny tsy tazana mandalo mihitsy ronena. Hay tokoa moa mbola tsy nilasaiko andry. Ninona ronena? Loza ngefa. Ny enjera teo an-davarangana ho ilay pahita an-tsabo andriny dia maty. Zany ve ronena? Zany e. Lasa namitadidy any amin'ny fahoriana any zao Erika. Izay no mahatonga azy teo. Sady tsy nandalo maly, tsy nandalo androany. Loza zany. Dia inona ny atao ronena? Ahoana ny fomba nohizana amin'ny fitsaboana ialana amin'izao faritra mangedo izao? Mahita vahaolana foana sika fa aza manary toky e. Tena efa manomboka kivy tanteraka io. Efa tsy nofontsonga e. Hitojo mihitsy ny tonga eto isaky ny alina. Miseho mivantana amiko. Maka izy ary tena tereny ivoaka ny trano iaraka aminy aho. Manga ho fotsiny ny fionjaza mitomany makadilo tsy ahita tory. Tsy sakako tsony e. Na za koa zanaka mba verifotra fa tsy hitako izay atao. Raha tsy mahery mivavaka angamba efa lasa dala. Tena nofiratsy angizy ho ianantsika izao sahaly. Dia ho vokatra ireny mariazy natao talohan'ny fandeferana ny tojo rehevenina tonga izao e. Tena ohatrany tsy mino an'izany aho ka. Kanefa dia tena vokatra ireny adalana nataondry ireny tokoa izao satria raha ny filazan'ny pastera tamiko dia izay mihitsy. Tsy tafapetraka any amin'ny toerana tokony hisy azy no fanahy tompoko lahy satria nogetsany satana ka nandevoziny mba hifanerasera sy hivady amindriny mihitsy. Tsy fanao ny takireny sahala. Ho lefa matiny sy naperatra sy namasina nanaovana mary azy indray. Nahoana moa tsy efa matitra nareo roa na efa nsarahan'ny fahafatesana azy. Iny pastera sandoka nanamasina mary azy nareo iny koa aloha. Ataoko mahita indra mifanena amiko. Kaneta ampitiavana be loatra ny ary ny eny e. Dia izao aiza nefa. Aiza ny hafarana. Tsy naleo nanaraka ny teniko ihany. Aza latsaina tsony ary nena. Efa mafy mahazo hafa aza latsaina tsony. Fa zany aloha eo ihany. Fa mba endriva izany fofona izany indray. Izay indray ilay fofona maimbo be tsy zaka. Efa ilany nary an'izany fa tsy mataitra tsony izany ary nena. Dray. Tena tsy laitra. Tena tsy lavitra eto angeza ny fofona izany sahaly. Fofopaty izany eniko izany a. Andraso hoe. Finona ny karohanao any ambany fandrinana ary nena. Tsisy ninona ngeo e. Finy ty mifono lamba matevim-be atao ambany fandrintiry sahala. Iny ty? Okary nena. Zavatra tsisy dika re io e. Rylantro. Fa tsy razana be tiry sahala. Fa andraso hoe vahako. Finy tiry sahala. Toloza andriny anana fotsiny eo. Ahoana natongavany ty tato? Tena tsy haiko ry neny a. Tsy malala momba an'io a. Rylantro. Faty. Razany ty. Tena razany ty. Fa ahoana ry nena? Ahoana zany fomba natongavany io ato ambany fandrinako ato? Losina re ty Rylantro. Nofiratsy, tena nofiratsy ty. Ory neny a. Fa tsy fatony tojo ve io e. Jereo ny akanjony. Io mihitsy ilay akanjo nampanaovina azy. Kostara fotsy. Tena izy io e. Tojo. Fatony tojo io ry neny a. Fa losina re ty e. Lozy e. Lozy. Neny. Wai marina. Tora neny. Neny a. Neny. Vero. Fihinana ataonao vao maraina ty. Mba afaka mandroso fe ary Erika. Ohatray mandroso ary.
azafady fa variana be a manahoana fahasalamanareo mianakao salama tsara zahay ka efa tsy dia manino sala fa efa mitsangana manao raharaha mahandro sakafo sy ny sisa ae tsara kosa zany mipetrapetra madamy vero ny raso aka kafe hosotrotsika vetivety aloha aza dia misahirana rererika tsy toetrela koa ny fa mbola misy zavatra ho ataoko e na dia zany azy e tonga atao trano kokoa sa ve anao dia nakafe aza tsy hosotronao zay nge dia vita e dia mahazo to madamy vero misaotra anaka misy mofo reo ie ka inona ho ny zava-pondianao maraindrainy ity e loza nge rerika e tena zava-doza tsy takatra ny saina no nataony sahala fa ahoana mety tsino ahy ianao raha ilazako azy fa lozinona ary madamy vero mifoa amin'ny sasakalimbe sahala ary makeny amin'ny fahasantoto maraina izy voaverina mody ao an-trano izany mahatonga azy matory foana mandritry ny andro e za zany matory amin'ny alina mo izy mifo mandeha makeny amin'ny fahasantoto tena marina ve zany ry madamy vero raha tsy mino ianao dia ndao atory any an-trano androany any ianao mahita azy tsara fa tsy hitantarana tsony lasa mpamosa ve zany sahaly e tsy haiko rerika tsy haiko fa raha ny fahalalako azy dia misy hery manaingy azy ho eny amin'ny fahasantoto na mety hoe misy fanahy mitarika azy koa lazainy fa tonga miseho vantana aminy sy mitarika azy hivoaka ny trano foana manko ny avelon'ny tojo isan-kalina mazava nge zany fa ny avelon'ny tojo mihitsy no manaingy azy hivoaka ny trano sy ho eny amin'ny fasany e ary mety tsy mahatsiaro tena izy mandritra zany zany eo any fa ny tena loza koa nge dia mbola ina koa e hoe ahoana kory madamy vero misy mitondra tao an-trano nge mifatin'ny tojo e maninona tsara zany e hay ty fofona tsy zaka iainana matetika ao an-trano ty efa misy fato mipetraka mihitsy ao ambany fandriana tao ambany fandriana sahala ve eny anaka ary mihinao fa mbola isahala koa nitondra n'io faty io ao an-trano efa manomboka tsy tompony tena nitsony angery sahala rerika inona retiry lanitro erika ampio e fon'izay moa fa tsy hitako tsony ange zay ho ataoko e andao aloha any aminareo dia hita eo zay hevitra atao e atory ihany mihitsy mba hanaporofoko an'izany rehetrarehetra zany efa mipaika indray ity ny amin'ny raika amby folo alina efa ho avy aka eto indray ny velon'ny tojo tsy maintsy manantanteraka zay lasainy ahy mba hasitrana so mba efa dala kosa ray to mbola malala mitafy sy misakafo ihany nefa ka zay no inoko fa tsy adala efa izy zay mamokatra farafaran'izay tonga ry sahala mandro soa ary efa io napetraka eo ambola tabatra io sakafonao aleo sakafo vetivety dia manaingo tsika tojo eny akira havako fa maninona ny ampitsariana ohatra izao ary roviny ianao vao tsy ampitsaly atsony roviny ianao vao hipetraka any amin'izay toerana tokony isy ianao zay indray ilay fanontaniana tsy tiako ry sahala efa impiriny teny anao fa azaverina amiko tsony zany fanontaniana izany fa mbola ataonao ihany ka ampitsaly any ary tojo tsy tianao zany miaraka amiko sady noho inao fa vadinao vaty vita mariazy aminao nge ahy ka efa maty angeo ahy ianao ry tojo tsy mitovy tsontsika tsy raharahako zany sahala vadiko ianao mifantatro fona tojo aza tao azao ara tena tianao tokoa fa mitsaly ho ahy marina lasa ianao miaraka amin'ny vavy anaovy le akanjo mariazy miaraka amin'ny voaly mainty reny no etintsika mampiaraka androany alina eny ary fa ataoko raha zay sitraka ao zay mihitsy ka
ary fa foa iranomasonao io fa manorosory mbola veriko aminao an-trano fa raha mahay manaraka an'izay lazaiko rehetra ianao fa tsy mampiasa mokondoha sy manao an'izay mampalahelo ahy dia ho avelako rehefa mafilo kosa ianao dia mialatsiny aho fa tsy maintsy hoentiko manaraka any amin'ny mandrakizay mazava eny ary afa ataoko daholo sy sitrako rehetra enonao tsara angamba izay rerika miteny rery tahaka izany foana nataony isan-kalina ohatrany hoe misy olona miresaka aminy angera ny zavatra lazainy no enony zay fa nivoaka andao arahana tsy moramora amin'izay ndao are hoay ineny fa lasa nivoaka ny varavarana tokoa manao robe mariazy miaraka amin'ny voalo mainty andao arahana foana fa eny amin'ny fasany iny vao mijanona ena tsy misy tahotra mihitsy ange izany ary madamy vero za nefa miteny ianao fa hoentin-javatra izy tsy mahalala matahotra izany tsy tompony tena ndre izy ny tena marina tsy ireo angety izy ndrekako io eny fa mamonjy mipetraka eo ambony fasana miteny rery dia manondro any amin'ny volana tsy mahafinaritra anao ve zao fiarahantsika zao ry sahala eny mahatsary samatra tokoa na dia ny avelonao azy any eto anilako rotojo sahala ny fitiavako anao jerena fa aza mirarahan'izay resaka velo any tojo fa tena ianao tokoa ve ty anilako ty eny akirahavako za ty ry sahala tojo malala anao ty sa tsy matoky ahy ianao mba omepirofo raha fa teny ianao tokoa io ka inona ny tianao anaporofoana fa tena za tokoa raha manoloana anao oroy atojo tsy maninona fa afaka manoroka anao tsara raha zay ny ilainao zay tena hitojo tokoa ty isaka manoroka mantsy izy dia manekitra kely molotro foana amin'ny farany ahoana mino ve anao fa tena za tokoa ty manoloana anao ty tena mino ary tojo malalako tsy ara ho finoko izany malalako izany ory madamy vero tsy ireo tsara ange fa mamihana ange izy izany tena misy miaraka aminy aloha raha zao poziny madamy vero efa miteny anao ange ary erika misy mivantana aminono ahy isan'andro ny avelon'ny tojo mino amin'izay angamba ianao ndao ody dia hohita eo zay atao rahabitso sady efa tia atory koa izany masoko izany ndao ary Sala mifoaza amin'izay fa efa mifolo maraina ny izao mbola tia atory biariny eny ka ho avy eo ane pastera rehefa avy eo hanao fotoam-bavaka sy délivrance ato zareo zay indray ianao ry neny efa hoe tsy mila n'izany aho findrive adaly tsy mila n'izany ahoana zao foana izany ny aina antsika ato ka efa sitrana ry neny tsisy atahorana ntsony neny amiko sala mbola salamasaina tsara ve ndry jereo tsara dia anjaranao mitsara azy aza misairana ny amiko tsony ho ahy ianao dia ahoana reto vakina vilia miparitaka eraky ny trano reto andry mitendry risaky ny aly reny ahoana tindry ny voakalina makeny amin'ny fasana ary mifatony tojo ny fongarindry voaterina levina tsokosoko atsy anjaridaina ahoana salamo dia amin'izany itojo efa maty no amelandry sakafo isaky ny hariva fa hoe ho avy izy ka mila misakafo aloha vao mivoaka ny trano
salama ve indri amin'izany valio zay fomba fijerinao azy ka salama azy zao mifantatro dia ampy izay ary aza tapahanao ny torimasoko fa mbola te atozo be mialatsiny ary sala fa rehefa tsy hainakiva va amin'ny pastera sy anaovana délivrance indri dia tsy maintsy ho ateriko eny amin'ny fitsaboana dala ihany mahery vaika loatra matsiny dia volo mipetraka amintrika sao sanatria mpididozy zay ve fijerinao azy rineny kanefa dia tsoroko aminao fa noho ny fijaliana mahazo azy ny faniriko mba te ho afaka amin'ny fatorana mangeja no mahatonga manao areny rehetrarehetra reny miresaka amiko tokoa mantsy ny avelon'ny tojo ary asay manatanteraka amin'ny baikony nampananteny izy fa hipetraka tsara any amin'izay toerana misy azy raha manaraka izay lazainy rehetra zany manaprofa efa ho adaly indri ny maty ry sala tsy mahalala na inona na inona tsony efa maty tojo ary tsy fohiresaka amindry tsony izy mazava ho azy fa dia volo maka ny endriky tojo no miresaka sy mitarika indry voaka ny trano izy no maniraka indry hitondra amin'ny faton'ny tojody aty an-trano sy ny sisa tsy miraran'izany ary neny zay ahafahako amin'izao ny tanjoko na hitojo miresaka amiko na ny dia volo maka endrika azy dia mitsaly amin'ny fantatro ka tsy maintsy manatanteraka izay lazay mba ahafahako amin'izao dia mindry fa amelandry tokoa izy efa azy indri mazava ho azy fa tsy ho avelany tsony ka mahita vahaolana izany ianao nympahita nanana hery miafina mahery vaika ny tsabo azy efa maty mianjera avy any amin'ny riana sao tsy fantatrao fa hitojo angeny nampianjeran'iny olona iny zany no manaporo fa tsy tojo velively no miresaka andry fa dia voly dia voly mahery vaika no miresaka amindry mila ny herin'Andriamanitra ianao sa ala izy rery ihany no manafaka anao fa mila manam-pinoana fotsiny ianao efa impiry nitondra pastera sy mopiera tato moa ianao renefa fa tsy nisy voka mihitsy impiry ianao nitondra mpiandry tato fa tsy hitako izay fiatraikany mpiandry ge ianao renefa tsy mahavaolana ka mila miady voavoaka mpandresy ry sahala mila manam-pinoana ianao hiadivantsika amin'izao oka izay rineny ka aza misahirana amiko ianao fa efa kery sisa ny andro avelomako eto aza miteny an'izany ry sahala azo toerina tsara ny asa ratsin'ny satana efa tsy voatohatra tsony ary neny maty angamba mety amiko tsy ry sahala tsy avelako faty indri raha mbola eto tena sura venao ry madame Vero fa ho afaka tanteraka sahala raha hivavahana sy alana divoly tokony izay zavatra tena mahomby ny hitsaboana azy mantsy no tokony ataontsika ko azoko antoko izany ndrerika matokony herin'Andriamanitra za aloha somary misalasala ihany efa noentintsika tamin'ny fivavahana foana mantsy izy ty hatramin'izay fa tsy nisy vokany fotoam-bavaka manokana mihitsy raha atao androany ndrerika mpiandro maromaro no avy miaraka amin'ny pastera ao madame Vero raha ny filazan'le mpahita nandehanako ange dia volo tena mahery vaika mihitsy no mipetraka amin'ny sahaly ary fofony ainy ny tena tanjon'ireo dia volo mipetraka amin'ireo toerintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany erika fa avalo efa resy angeny dia voly anake eny ary alanenina farany ty atao amin'ity fa raha tsy mahomby dia efa misy mpahita hafa le antsika any mbola mahay lavitra no le nandehanantsika tamin'ny voalohany ihany zany manana finoana rereka izay ihany ny angatahako aminao mianavavaka ho any sahaly sika fa teny efa taolana mifonoditra raha baky teny ange izy ihany eny tsy afako tanteraka ny fijaliana mahazo azy ry madame Vero ary iainako ihany koa tsy hainao rery no mitady vahaolana ho azy fa na izaza dia mivezivezy etseroa mba ahafahany amin'io fangejany io aza mandefa fisainana lavitra tsony ho ahy ianao ho foanantsika androany ny asa maizina ohatray marina izy koa ty manapaka tampiko ty
andrererineny e tomaratra be ianao saika maty ary sahala fitahin'Andriamanitra tsy navaty anaka andrereriny amin'ny malalako saika nafoko tao anatin'indray mpimaso koa izany ianao etsy aloha fiango izany re amin'ny malalako izany moramora indri fa misy maharary aho amin'ny sandrika ao e misaotra an'Andriamanitra neny a mbola lehibe fitiavana ka nahavelona anao tahaka izao ary aiza erika ry sahala maty na izy ry neny maty erika voadona mafy teo amin'ny lohany izay no nahafaty azy Andray rererika tena marina ve izany sahala marina izany vao nalainy fianakaviany amin'ny mihitsy ny razana mbola teny an-dalana hoentina any amin'ny hopitaly izy dia fa tsy tana-tsony ny ainy tsy mino an'izany ary sahala tsy mino an'izany a manday ngambotro indri tsy maty izany erika nasako azany tsy mino e saingy efa izay zava-misy mafaingeny aksitaonahazo anareo iny e izay ny lazako fa fitahin'Andriamanitra ny tsy nahafaty anao tena hifavaka sy hanompo azy ary ny manomboko izao a maty no fitiavan'Andry izany erika ry sahala andalana andeha ho any an-trano ny fitsaboan'Andry mihitsy mantsy izay no tratra ny losa iny eny e tsapako tanteraka izany vaono ary neny inona marina nahatonga ny fiaranandehananareo vily tany akady tsy nahita inona fa erika no laza ho nahita olona ampitany arabe tampoka e navily ny avy hatrany fiaraka amin'ny fatratra tany akady mino afa hitojo indray izany ary neny a izy nisoa tamin'ny erika ka nahatonga nareo tratozo oatra izao omero anosotroana aloha fa mangeta hita mafy e neny ange mbola tsy mahazo misotro rano fa bedin'ny dokotera e mereta kely aloha ndraso aloha iantso dokotera vetivety ahy namboatra n'ity sérum amin'ny tananao ty vetivety ihany a paikadra tiana amin'iraika be folora sasany ora fahatongavany hafelon'ny tojo atao trano izao izay fa manomboka le fenjazamena amin'ny tomany fa maro izany fa miala izy tsy maintsy ho atala ihany ny afarako raha izao no mitoy e olefa maty mifaneraseramiko miresaka misakafo mihira sy manoroka koa tena misy vesa manofy ahy e efa fantatrao angamba ny ora fahatongavako ry sahala tojo ry toferany akanjonao raha ny erika olo tianao io raha tianao fantatra vita izay ny valifatoko fa maniny ianao dia mampitsala oatra izao ry tojo a inona ny tokony ataoko anampiko anao mba hivetrahano any amin'izay toerana tokony isy anao any e aza matahotra ianao fa iresaka mahakasika an'izay mihitsy ny atongavako eto androany e hitanao ty zazakely trotroko ty ty le sombonaiko ny vononareo raha tsy fantatrareo ty le zazamena vava mitomany tsy akijanona atao tranonareo raha tiana ho fantatra hoentiko manaraka any amin'ny mandrakizay zay kehitriny tsy hanelingelona anao tsony izay mianaka fa aza matahotra mendrika anao koa miala eto e efa tapitra nataoko daholo mantsy izay zavatra nampanaovina rehetra tsy hitako tsoa izay tokony mbola hitsanonanao ato avelo ena malalaka amin'izay ary tojo a ho avelako ianao ry sahala ho avelako ianao andeha hamonjy ny toerana efa voatokana tokony hipetrahako a saingy izao nefa mila olona ray atao sorona vao miala tanteraka eto tojo a fa tsy efa mivononao ve erika
dia mbola inona ihany tadiavinao amiko? Ny reninao ry sahala. Ny reninao ny tadiaviko dia miala tsy ho hitanao tsony ahy. Tsy ry Todo tsy manaiky an'izany hatrany farany ahy. Na manaiky ianao na tsy manaiky dia izay noho izy e. Raisy io antsy io. Raisy ty ansy ty ho aho. Ary tanterao ny didiko. Vonohy ny reninao. Aleoko zaho maty toy izay neny e. Izany mety manaraka anao ry Todo a. Tsy mila anao ary sahala. Tsy hamonon'olo tiako aho fa ny reninao ny ilaiko. Mila raha latsaka raha tianao foana ny voady mampifamatotra antsika. Azonao tsara izay. Tsy ry Todo. Tsy maintsy ekenao izay e. Raisy io antsy io aho. Tsy vitako e. Tsy mahavita izany aho a. Tsy mahavita mandatsakaina ny neny ary Todo a. Tsy te ho afaka ve ianao e? Nanome toky ange ianao fa izay tadaviko rehetra dia ho ataonao daholo e. Ty, raisy tsy moramora ty antsy ty dia tapero amin'io ny hain'ny reninao ry sahala. Ianao devoly ty e. Tsy mahavita an'izany aho a. Raisy ho ahy io antsy io a. Aingana ianao. Misy hery manainga ny tanako andray an'ity antsy ty. Aingana ho a. Arofy atompo. Tiako amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery amiko ny asa maizina. Io fa malemy. Aiza ilay baiboly teo? Miala ianao ry Satana. Mivoa, tiako amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery atao amin'ity trano ity. Miala! Anao ty akanjo fotsy ty ry sahala. Neny? Ataovy ambony finoanao fa ho foanantsika eto an'io ny asan'ny devoly. Miala ianao ry Satana. Mivoa tsy anakery atao amin'ity trano ity ny devoly sy ny asa ratsiny. Dia diko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala! Zay ry nena, izay fa nanjavana e. Hitandry izay. Manomboka androany dia ny herin'i Jesosy no manjaka ato amin'ny tokantranontsika. Ka tsisy devoly sahanalokaloka antsika intsony. Fahavalo efa resy reny sahala. Tapitra hatreo ny aminy. Afaka tanteraka izany mitadina mahatrary neny e? Tsy misy atahorana intsony sahala. Finoana tahaka izany ihany no ilaina amindre dia azontsika toerina amin'ny anaran'i Jesosy ny asa maizina rehetra. Mivonondry fa zao aly zao ihany dia anaovantsika vavaka mahery vaika ato amin'ity trano ity. Ary ho averintsika any amin'ny fasany fatin'ny todina levintsika tsokosoko atsy an-jaridaina sao misy mahatsikaritra ao. Efa manao fanadihadiana mantsy ny polisy ka sao ampitodozantsika mianaka. Andao fa vonona ary neny a. Teo vao tiana tsapako fa tsy todo sy velivelo ny resaka sy ny fanerasera tamiko hatramin'izay. Tiako loatra Todo. Nangidy loatra tamiko ny fisarahana taminy ka nanosikananao zavatra tsy mendrika toy ireny. Nataony devoly fanararotana ahy nefa izany ka namatora ny asa nanaovany ny asa ratsiny. Mpiandry toa aneny ankehitriny ary mahery fo amin'ny famponan'i Jesosy. Rotaona taty aorianany nitrangana azo ahiny dia nifankahita tamin'ny tovo a. Tovolahy tao am-piangonana ihany izy ary nitisina anazy tanteraka. Na tsy atao anilako tsony azy Todo dia nomen'Andriamanitra olona anazy solony toerany a. Vaty soma tsara tamin'ny tovo a. Vita soratra sy mariazy. Ray ny zanakay ankehitriny ary lamina tsy misy olana ny fiainanay mianakavy kely. Voaly mainty Nosoratan rato andreny aina. Novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana Miaraka tamin'ny aina Saoly. nandray feo Ranaivo Charles Joshua. Nandrindra ny lafiny teknika ny Zakarandria. Tompona andraikitra sy mpanatotosy tapaporoana.